Hitsangana isika mamaky ny filazantsara. Filazantsara ny Lioka toko voalohany, andiny fahadimy hatramin'ny faharoapolo. Filazantsara ny Lioka toko voalohany, ny andiny fahadimy hatramin'ny faharoapolo. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny Ray Masino mbola iara ivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay eo, mbola tsy mitsahatra izay no misaotra sy mankalaza ny anaranao indray, satria nomenao izao fotoana izao nahafahanay namaky sy ny hain'ny teninao. Dia ankehitriny izay Jesosy mitondra am-bavaka ho an'ny mpitondra ny hafatra, fanainao masina ane no hirotsaka ao anatiny, ary ho an'ny vahoakanao izay handray ny teny ho tany lona ka mora hanirian'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy ny hahafahanay mangataka sy manonona izany vavaka izany. Amen. Azo toerana ianareo ry havana. Ho aminareo anie ny fiadanana. Ny Titosy toko faharoa, ny andininy voalohany hatramin'ny efatra ambin'ny folo no isintomantsika afatra ny amin'ity anio ity. Ny lohahevitra izay banjintsika dia manao hoe Noely mpanafahana. Izany hoe misy zavatra namatotra zany ka anatin'izao Noely izao no ezahana vahana izany fatotra izany. Miandrandra n'ilay fiaviany Jesosy Kristy sy ilay fahaterahany Jesosy Kristy izay ankalazantsika amin'ny Noely zany. I Titosy araka ny soratra masina izay nivakintsika dia mananatra izy eto, mitondra fampianarana ho an'ireo vahoaka ao anatin'ny fiangonana izay nanana toetra tsy mendrika tahaka ny fijangajangana, ny fahavetavetana, ny tsy fitiavam-bady, tsy ny fitiavan-janaka sy ny toetra samihafa izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia mampianatra
manafatra any Timoty i Paoly ny amin'izany zavatra izany izay zanaka ara-panano izy ao amin'ny toko voalohany izay natokisany indrindra hitondra izany fampianarana tsy misy kilemy zany na hoe fampianarana salama hoy ny soratra masina. Izany hoe misy tsy fahasalamana tao anatin'ny fiangonana dia ny zana hotsaboana mba ho salama mendrika ny fiderana an'Andriamanitra, mendrika ny fankalazana an'Andriamanitra. Ny asa izay iandraiketany Timoty zany ampanaovina azy eto dia andamina izay raharaha ao amin'ny fiangonana izay. Ary ny manaraka dia ny fanendrena olona ao amin'ny toko voalohany eo ihany nahitantsika an'izany. Ny toko faharoa kosa dia fananarana entina ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra, ireo vahoaka an'Andriamanitra, na lahy zany na vavy zany ary tsy mifidy fa na ny antitra na ny tanora dia mahazo izany fampianarana izany avokoa satria misy tsy mitondra tena mendrika araka an'Andriamanitra tao anatin'ny fiangonana. Ohatra ny vehivavy dia tena migaka divay be anarina tsy anao an'izany toetra izany. Ny sasany tsy tia ny vadiny, tsy tia ny zanany, misy tsy mahony tena ao anatin'ny fiangonana dia mampianatra izany i Timoty. Ny fanalahidin'ity soratra masina ity izay efa haitsika sampatia tsenjery ndeha ho ampifantarina ny fiangonana zany hoe asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara. Mipaka amintsika zany teny zany. Na isika tsy ao anatin'izany sampana zany, na isika ao anatin'ny sampana, mialohan'ny ampianarany se ny hafa, efa niainany sevy aloha le zavatra izay tokony ho zaraina amin'ny hafa. Alohan'ny izarany zany amin'ny hafa, fantatra se tsara ve ny andraikitra miandry an'sia ao anatin'ny fiangonana, eo anatin'ny fiarahamonina. Satria raha jerevantsika io perikopy io dia ery ambany ery misy ilay hoe teny manao hoe mba tsy hitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra. Matetika mantsy ny sampatia dia lazaina fa maditra, lazaina fa jilamboto ao anatin'ny fiarahamonina any, dia indraindray ohatran'ny somary ankalan'ny olona ary ohatran'ny tsy dia asian'ny olona asina zay noho ilay toetrany ve sa noho ilay izy tsy mahafantatra tsara hoe ohatran'ny ahoana ilay zavatra menan'ny fiarahamonina, ohatran'ny ahoana ilay fitondran-tena tsara araka an'Andriamanitra mba ho fitaratra, mba ho fianaran'ny olona rehetra eo anatin'ny fiarahamonina eo. Dia mitondra hafatra ho antsika ary izao soratra masina izao ny amin'ity an'io ity. Ain'se tsara ve ilay soratra masina sa tokony mbola ampianarina aloha se mba ahafahany se mizara ao anatin'izao fitondrana ny tenin'Andriamanitra zao zany na ny hafatra tiana ampitaina amintsika dia izao: fantatra se tsara ve ny zavatra kendren'ny fikambanana. Raha tsy fantatra se dia averiko zany mba ho fantatry ny rehetra ihany koa. Ny fikambanana io na ny sampatia io dia manolokolo zatovolahy zatovavy mba ho tonga voa. Inona moa le voa? Vavy olombelona Jesosy Kristy, olom-pirenena vanona ary andry ny fianakaviana. Tena zany tokoa ve se fantatra se ve zany? Zany ry vahoaka an'Andriamanitra no zava-kendren'ny fikambanana ampifantarina anareo zany. Ka ianareo koa zany dia afaka manitsy ny sampatia raha tsy manaraka an'izany izy, raha tsy mahavita an'izany zavatra zany. Teneno amin'ny fahitsiana, amin'ny fahamarinana izy. Aorianan'izao hafatra zao zany na ny tanjon'ity toriteny ity dia hoe iaina aloha na hoe kristianina aloha voasikoto, kristianina aloha voasikoto. Raha mijery tsara ny tantarintsika dia izay, kristianina aloha voasikoto, izany hoe miaina ny soratra masina, ny fotom-pampianaran'ny soratra masina no iainana. Izay vao mizara izany satria izany sikoto izany dia etsim-panabeazana izany, mouvement fotsiny fihetsiketsehana izany. Fa ny fitoam-panahy kristianina no iainana ao anatin'izany dia ho zaraina amin'ny hafa mba ho fianarana amin'ny asa tsara isika tsirairay avy. Aorianan'izany zany raha izay ny tanjony hoe kristianina aloha voasikoto, aorianan'izao hafatra zao zany ny tsirairay dia tokony mahalala izay takian'Andriamanitra aminy
ny faharoa dia manova ny fomba mahazatra izay tenenan'ny fiarahamonina ratsy ny anaran'Andriamanitra ny amin'ny toetratsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia manova n'izany zavatra mahazatra zany. Ary ao aorianan'izao afatra zao ny tsirairay dia mampianatra ny manodidina azy, mampianatra ny manodidina azy tahaka ny nataony Titosy ao anatin'izao soratra masina izao. Satria Timoty zany efa natokisan'ny Paoly nanana an'ireo toetra ireo na dia tanora ary izy, dia notenenin'ny Paoly izy mba hananatra ny antom-panahy na lahy na vavy, satria mpanompo mahatoky. Isika tsiraray avy ve mba mpanompo mahatoky tokoa? Afaka hananatra ny manodidina ve? Hananatra ny antom-panahy ve? Tsy afaka nananatra ny antom-panahy isika raha mbola mandeha amin'ilay fomba mahazatra. Ka ny afatra izay omenantsika reo anatin'izao toriteny fohy izao dia hoe aoka iseha ho smarta, aoka iseha ho smarta. Rehefa mijery ny fiarahamonintsika dia ohatran'ny smarta daholo ny zavatra resahana. Smartphone, ny televiziona smarta, ny teny ny fanjakana manara-penitra. Andeha koa zany tsika tsiraray avy mba ho manara-penitra satria izay ny hevitr'ilay smarta. Raha lavaina ilay smarta dia izao teneniko izao: salama ara-pinoana, izay le aisa. Mila salama ara-pinoana aloha tsika zany voalohany indrindra. Manaraka ny didin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, izao ny zavatra ratsy dia miala amin'izany faharatsiana izany. Manaiky ny Jesosy Kristy tokoa ve? Satria ato anatin'ny soratra masina dia mijerevantsika fa misy mody manaiky an'Andriamanitra, malala an'Andriamanitra ary zareo, kanefa tsy manatanteraka an'izany asa zany akory eo amin'ny fiarahamonina. Dia anarin'ny soratra masina, anarin'ny Timoty, anarin'ny Paoly mba hitondra an'izany fampianarana izany hoe tsy izany angely fomba fanompoana an'Andriamanitra, mila salama aloha ny ara-pinoana, zany hoe raha mbola misy klema zany ny finoanao somary mitongilangilana dia ahitsy afahana amin'izany klema zany ianao amin'ity anio ity. Ka raha mivoaka ato anatin'ity fiangonana ity ianao zany dia smarta. Ny aim dia hoe mendrika ara-pitondran-teny. Io ara-pitondran-teny io matetika dia hita miharihary eny amin'ny sampatia zany. Angamba noho ny fahatanirana, noho ny tsy mbola fahamatorana tsara, dia tsy miseho eny ivelany ilay toetra n'Andriamanitra izay ampianariny mpendraikitra, ampianarina ao amin'ny sekoly alahady, ampianarina any amin'ny tanora kristianina. Izany hoe efa sampana maromaro no mamolavola ny sampatia, kanefa mbola tsy ao ihany ilay fitondran-tena mendrika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mitaonantsika ny soratra masina amin'ity anio ity mba ho mendrika ara-pitondran-tena ny afaka amin'ny fatotra samihafa. Eo amin'ny fatotra samihafa io matetika ny mpiandalana sapana maitso manao an'izany zavatra zany. Mbola misy zavatra mamatotra, fifohana sigara, fisotroana toaka, elao re zany e, fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Araka ilay soratra masina tety ilay vehivavy ity zany mba antom-panahy izy nefa migaka divay be, dia anarina mba tsy ho tia divay be. Taonantsika ny soratra masina amin'ity anio ity mba ho afaka amin'izany fatorana samihafa zany tsika. Ny aira resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra, efa tena resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra fiaina. Izay le hoe kristianina aloha vao sokota. Efa niainanao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Raha nijery ny mofinaina na namaky ny mofinaina tamin'ity androany ity tsika ny amin'ny Genesis, dia misy ilay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany. Mitaonantsika na ny mofinaina zany na izao toriteny amin'ny hariva izao mba hifankazatra amin'ny tenin'Andriamanitra, hiainana izany mihitsy. Teny mbola kely ianareo izao dia mila miainana izany. Ary rehefa antitra aza dia tsy ala amin'izany ianareo, ary tsy ho zazavao amin'ny finoana fa tena
iaina amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo izay ambara ao anatin'izany, resy lahatra amin'ny Jesosy Kristy ve? Hoe miaramila an'i Jesosy reny, resy lahatra amin'ny Jesosy ve nefa ianao? Ary ny farany lehibe mahasimarita azy dia tsara alainy tahaka, asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara. Raha atao izany dia asehoy ny tenanao ho fianarana smarta. Asehoy smarta ve ianao anatin'ny fiarahamonina mba hahatonga ny olona haka-tahaka anao anatin'izany? Mba tena azo alainy tahaka ve? Ary maniry mihitsy ny olona hoe dia hiditra ao anatin'izany fikambanana izany. Fa smarta le ao anatin'ilay sampana. Ataonantsika ny soratra masina amin'ny ity anio ity. Ny vokatra hotratsarina takiana teo dia mahalala ny takian'Andriamanitra aminy. Zany takian'Andriamanitra aminao. Fantatrao ve izy ao aorianan'izao zay nilazaiko azy izay? Fantatrao ve ny takian'Andriamanitra aminao? Ary afaka manova ny fomba mahazatra mba ho fakantahaka eo amin'ny fiarahamonina ve ianao? Ary afaka mampianatra ny manodidina ve ianao ao anatin'izany fitondran-tena samihafa izany? Fehany dia hoe iaina aloha vao mizara. Iaina aloha vao mizara. Izany hoe aza mizara aloha raha mbola tsy niaina. Raha mbola tsy manana tenin'Andriamanitra maromaro any anaty paosy any dia aza mizara aloha. Raha mbola voafatotsy ny karazana zavatra samihafa dia aza mizara aloha vao ataon'ny olona tsinitsinina fotsiny isika. Hoy ny soratra masina hoe fa ianareo no fanasy ny tany, ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Mateo 5:17 sy 18. Mba hiainantsika izany. Hoe mpanazava fahazavan'izao tontolo izao. Mpiandalana sampana maitso fahazavan'izao tontolo izao. Ny fiangonana mihitsy ny kristianina rehetra fahazavan'izao tontolo izao. Inona mampiavaka anao amin'ny fiarahamonina? Manana an'i Jesosy Kristy ilay mazava ve ianao? Afaka hitaratra izaran'izany fahazavana izany ho an'ny fiarahamonina. Mba ary smarta amin'ity anio ity. Manomboka androany dia mba ho smarta ianao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa izany teny izany, ko mandehana mba manaova toy izany koa. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao izahay ny amin'ny hafatra izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Nampianatra anay ianao androany mba hamantaranay sy hikatsahanay mandrakariva anao Jesosy Kristy tonga dia aty amin'izao tontolo izao. Fanahinao masina no angatahanay Tompo, hanampy anay sy hanome hery anay mba hitondrainay tena mendrika ho anao Andriamanitra, ahony tena, aneo ny tenanay ho fianarana amin'ny asa tsara, ho fianarana ho amin'ny hafa, ho fianarana eo amin'ny fiarahamonina, hatratraranay ny marika izay tianao Jesosy Kristy hitondrananay ary indrindra iainanay ny teninao. Ny fanahinao masina Jesosy Kristy ny angatahanay hiasa aty anatinay, ahafantaranay manavaka ny tena izy, ahafantaranay manavaka ny tena avy aminao sy ny tsy avy aminao. Tompo, meteza ianao hiasa aty anatinay, ka miara lalana aminay mba hahatonga anay ho salama ara-pinoana, ho mendrika ara-pitondran-tena, ho afaka mifatotra samihafa, ho resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra ary ho tsara alaina tahaka. Dia ianao fanay masina, ianao Jesosy Kristy no hiara-dalana aminay, ahafahanay manao ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanaovanay izany vavaka izany. Ianao Jesosy Kristy ilay nampianatra anay hivavaka manao hoe Rainao izay any an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meo any an'ny nasahazao anay,
ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay sy ny eloka taminay raisa mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany fanoloran-tena amin'ny alalan'ny drakitra isika riavana, koa mandritra izany dia andeha ataontsika ny hira ao amin'ny FFPM fa 1:20. Hira FFPM fa 1:20. Sangatsika n'olotra andrakitra ry tompony harena. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny tapam-potoana faharoa isika riavana ny amin'ny seho sehatra ka ho fiomanan'ny sampana mpanazava stily amin'izany seho sehatra izany dia ataontsika ny hira fa 7:70. Hira fa 7:70.
Shapmi Ampaipe. Welcome to the airport, Shapmi Ampaipe. Iangaviana isika rehetra izay hiditra aty amin'ny seranam-piaramanidina mba hilahatra tsara hiomana amin'ny fisokafan'ny vavahady. Nous prions à tous les passagers, à tout le personnel de bien vouloir se mettre en rang pour pouvoir entrer à l'intérieur de l'aéroport. Iangaviana ary isika mba hiomana hanomana ihany koa ny pasportsika tsirairay avy sy ny taratasy rehetrarehetra mba hampamoramora ny fisavana eny amin'ny vavahady. Nous vous prions de préparer tout. Tarika-nao amin'ny fisavana izay ataonao androany. Koa satria efa tonga ianao monsieur l'inspecteur, iangaviana isika rehetra izay nivelany mba hanokatra ny vavahady mba ahafahan'ny olona rehetra hiditra. Iarahaba ny andriamatoa inspecteur ny olona rehetra izay miasa tao anatin'ny seranam-piaramanidina. Angatahana ny andininy manaraka mba tonga dia androso makatỳ anoloana.
eny ary tompoko mba hoentina iarabana ny andriamatoa inspektera dia andeha averintsika indray mandeha tsirairay avy a ny hira izay nataontsika teo. Eny tompoko anomboka amin'ny fitsidiantsika dia andeha itsika andeha hijery an'izany zava-misy ao amin'ny faditseranana izany dia hijerentsika hoe miasa tsara ve ny douanier izay ato amin'ny aéroport Champmeapahip. No, Arsia. Izay andray volona ho any Anosy be amin'ny sivy milahatra eto azafady. Uai, mesmo? Uai, diri. Ela tsy ta Ah, tetianaka. ay dia hoe izy izany
izany misy zavatra hovonjeko izay any ianao sy be dia raha riva ihany a dia efa moty fa mbola mainka hamonjy alombavaka any am-piangonanay a. Ay, ndao mba hiaraka aminay e. Ôko izao fa tena fotoana manan-danja be ho anao io dia tsy maintsy tonga any a. Fa ataonao inona daholo madamo reto kavina be dia be reto. Way hamonjy fety ako. Ka tokony atao anaty valizy mantsy reto fa tsy miantoka any reto izay raha very. Ay, Maninona moa se raha miaraka amiko mamonjy alombavaka e? fa maninona raha base miaraka aminay? Le alombavaka nery se tena mahafinaritra e. Fa sady mety tena tsy hanenena se raha tonga amin'izany se. Oka aloha fa mbola be problème be aho zao. Ka i Jesosy Kristy mihitsy no hanafaka anse amin'izany olona anse izany e. Oka aloha eritreritra tsara ka. Eny ary e. Tena mbola lafo izany miandrontsika androany izany. Tena mamperitreritra kosa aloha ilay zavatra niteneniny zareo teo e. Ie, tena mamperitreritra mihitsy izany. Sady za zao efa ela be tsy nandeha mivavaka. Tena tokony miverina mivavaka amin'izay a. Tena mety mihitsy izany. Za koa efa ela be tsy nandeha mivavaka. Allô, madame Nirina ve zao azafady? Ie, izy indrindra. Saika ilaza aminao fotsiny aho fa tsy vita ny réservation anao amin'ilay hôtely ety Anosy be. O raha matoa dia ahoana izany? Dia aiza izany izany vatana? Ka tsy ampy ary ny volanaoko dia efa feno ny toerany dia tsisy ninina afaka ataonao intsony. Dia davina ohatry ny 4 zany eraky ny lalana tsy misy felofana. Zavatra tokony ataonao zao dia mitady hôtely hafa. Allô, za ihany tsony anitaka. Allô, mba ampiokelaka iza aloha tena be olana be mihitsiny a. Tsisy trano ivan-tanana zao a. Tsy haiko hoe oaiza na oaiza. Ka za raha vao saika hiteny hoe tsy afaka indray amin'le izy fa azafady. Maninona? Tena tsy afaka ho aza amin'le avy eo. Nareo koa rangahy tsy matotra mihitsy a. Dia oaiza? Tsy mavany, tsy haiko oaiza. Ouais. Tena be problème be mihitsiny a. Fa inona ny problème anse? Za zao a sady tsisy trano ivan-tanana na makoaka anesako fety tsisy tonga tsy haiko mihitsiny e. Oaiza? Andeha hamonjy alombavaka ako. Hamonjy alombavaka? Ary ohatry ny hevitra mety izany a. Ao ry fa eraka amin'se ahy e. Dao ary.
dia andehantsika hiditra ny amin'ny piste hijery an'ireo fiaramanidintsika anainga fa ny fiaramanidina rehefa manainga hony dia mila an'izany antsointsika hoe marshal zany ka andeha hojerevantsika ireo marshal monsieur l'inspecteur ahitantsika ny fomba fiasany sy ahitantsika hoe manahoana sy manahoana izy amin'izao krismasy fahafahany izao. Tonga soa tamin'ny Hoenganga, ny kapitena Kelana mitondra anareo anio isidina iaraka amin'ny Louveteau. Bienvenue sur le vol Hoenganga. La capitaine Keller est votre commandant de bord. Vous volerez avec le vol de loup ce soir. Fitandrovana ny fanahinareo dia mifikira mafy amin'ny Jesosy. Pour votre sécurité spirituelle, attachez-vous fermement à Jésus. Raha tsy azo very fanantenana, tsaroa fa nivavaka no rivotra iainana. En cas de baisse d'espérance, la prière est votre oxygène. Raha tojo olana ara-pihetsi-po, ny finoana no mahavonjy anao. En cas d'urgence émotionnelle, les issues de secours se trouvent en votre foi. Mangataka izy any ametrahanareo ny enti-maveza tsy ahainy ivelany. Priez de ranger vos soucis et fardeaux dehors pour lâcher prise et vous concentrer sur le vol. Misaotra no safidiananareo ny sidina Hoenganga, mirary sondiantsika ho feno fifaliana sy fitahiana. Merci d'avoir choisi le vol Hoenganga. Nous vous souhaitons un voyage plein de bénédictions et de joie.
Somary mavitribitrika kely zany pilote antsika zany. Marshall moa zany. Tena mavitrika tokoa Marshall atsika monsieur l'inspecteur. Fa mbola tsy hitanao kosa ny hôtesse-tsika. Manana hôtesse de l'air mahafinaritra be izahay ato amin'ny aéroport Chapmy Paipé ka andeha raha hoskafanay aminao hiditra tsy moramoritsika any amin'ny toeram-piasan'ireo hôtesse alohan'ny akarany ao anatin'ny avion. Ary hitako toa be olona be aty aminareo aty zany. Ye tompoko, manana piasa manodididina ny zato mahery eo ny aéroport Chapmy Paipé dia ao anatin'izany ihany koa misy ireo mpikarakara azy tsirairay avy koa andeha raha ho jerentsika aloha izao ry zareo hôtesse de l'air. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga soa eto amin'ny sidina Antokisa. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Antokisa. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Antokisa flight. Miarabanareo se tonga soa aty amin'ny sidina Antokisa, mandroso tompoko. Eto no toerana andraisana anareo ka mahazo toerana tompoko. Sao dia mba misy zavatra afaka hiampandrosoanareo azy azafady. Inona no tianao Marie? Ny anahy zao amin'izao ilay zavatra marikivokivy ireny tiako hohanina. Teraka amin'ny vato vonjeo, haingany nareo, haingany, vonjeo. Vonjeo haingany nareto teraka amin'ny vato. Iangaviana raha mba misy dokotera ato anaty fiaramanidina azafady, mba anatina hôtesse iray fa misy ilaina anazy maika be. Angaviana raha mbo misy olona mahay vonjy taitra ato azafady anatin'ity fiaramanidina ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, iangaviana isika rehetra izay ato anaty fiaramanidina mba hisamihaka ny toerana azafady fa hidina ny fiaramanidina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga soa aty Betlehem, misaotra anareo safidiny sidina Antokisa. Allô? Misy teraka vao any Betlehem dia iangaviana mba hoanina makitelo anatitra fanomezana.
Retory se izay maky tonga mangan'i Jesosy zazakely. Ka indro misy fanomezana omena azy. Arabaina arse. Arabaina arse. Arabaina arse. Arabaina arse. Arabaina arse. Fifalinani Andruani, Christmas lights swung out. Fifalinani Andruani, Fifalinani Andruani, Fifalinani Andruani, Christmas lights swung out. Fifalinani Andruani, Fifalinani Andruani, Fifalinani Andruani, Christmas lights swung out. Fifalinani Andruani, Fifalinani Andruani, Fifalinani Andruani, Christmas lights swung out. Ary nakay zary monsieur l'inspecteur teo tsy kanefa tokony mbola tokony manohy ny visity. Nakay zary monsieur l'inspecteur mety andeha hijery ny fady aman-janany angambany izy ka mandritry n'izay fotoan'izay ngambany aloha za andeha hijery an'le steward tatsy fa notesy mankoatra ny lasa nikarakara an'le raha matony teraka teo. Aleo aloha jerena ny steward hoe manahoana ary zareo.
Allô? 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 Monsieur l'inspecteur afezao azafady? Eny tompoko. Efa saika andeha hamonjy an'le steward mihitsy efa niandrianao ane za teo monsieur sa e. Ay lasa nandeha nijery mivady aman-janako ao nanao kilalao krismasy ianao. Fa le asa zany ahoana zany le inspection? Ay efa andalana fiverenana zany monsieur sa amin'izao. Eny ara ikonikonina kely aloha zay fa miandry a monsieur sa. Fa monsieur sa ve efa ao nefa efa akaikikaiky. Eny ary efa miditra amin'ny vavahady. Eny ary tompoko. Ao fa zaiko voain'le steward ao ivelany ao nareo dia afaka tonga dia miditra ihany koa nareo sy mivady aman-janaka fa ho karakarain'ny hôtesse ry zareo. Fa tonga dia aleo monsieur sa mandroso ianao monsieur l'inspecteur fa tonga dia hanomboka amin'ny fijerevana ny ery zareo steward tsika fa efa miandry ianao zareo monsieur l'inspecteur. Lasa manahirana amin'ny asanay ato amin'ny aéroport manko n'izao zavatra izao. Eny monsieur l'inspecteur efa mandeha tonga iny ny olona andeha hiandry parking anao dia afaka tonga dia miditra ianao monsieur l'inspecteur. Eny ary tompoko. Faly miarabantsika rehetra. Niseho anay androany moa zany dia hafa kely satria ataonay amin'ny endrika marionnette ny tantara nahaterahan'i Jesoa. Ary nisy anjely niseho tamin'ny Maria. Aza matahotra ry Maria fa efa nahita fahasoavana tamin'ny Andriamanitra ianao. Indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy no lehibe ka antsoina hoe zanaky ny avy indrindra. Ny tombo Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianana any Davida rainy, anjaka amin'ny taranaka Jakoba mandrakizay izy. Anao anareno atateraka izany fa tsy nalalalahy aho. Ho tonga aminao ny fanahy masina ary seriny avy indrindra naloka anao. Koa ny masina izay ateraka ao dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elisabeta avanao dia efa mitoejaza koa na dia efa antitra azy. Ary nolazain'i Maria tamin'i Josefa ny zavatra nitranga. Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tanala-baraka azy dia nikasa metraka azy mangingina. Fa raha mbola ny saina izany izy, indro nisy anjelon'ny tompony seho tamin'ny nofy. Ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampiakatra amin'ny Maria vadinao fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Ary rehefa taitra izy dia nanao araka ny nandidiny anjely azy ary nampiakatra amin'ny Maria ho vady. Indro ary Josefa nitady trano mba hiterahany ity vadiny. Sao dia mba misy trano na efitra ato aminareo fa hiteraka ity vadiko ity? Tena efa feno tena feno. Mbola misy efitra malalaka ve ato aminareo fa hiteraka ity vadiko ity? Tena efa feno ry se tena efa feno.
mbola misy hevitra malalaka ve a tompoko fa tena ho teraka ty vadiko ity? Tena efa feno ny trano sy efa tranon'omby sisa no any malalaka. Ary indro nisy anjelo ny seho tamin'ny mpiandrondry. Aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fampamonjy niteraka ho anareo an'io ao tanànan Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo. Ianareo ahita zazakely voadidina lambajaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona. Andeha isika ka ny Betlehema ka izay izany zavatra voatonga izany izay nampahafantaran'ny Tompo antsika. Ary indro namangy ny Maria ny mpiandrondry. Tonga izahay hamangy ilay mpamonjy araka ny nolazainy anjely anay tany an-tsaha. Ary indro nisy magy avy any Antsinanana. Miarahaba ry Herôdy, aizy le teraka ho mpanjakany Jiosy fa nahita ny kintana tena Antsinanana izahay ka tonga mba hiakohaka eo anatrehany. Andraso antaniko ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna. Mpisorona, aiza naterahan Kristy? Ao a Betlehema Jodia, fa izao voasoratra mpaminany. Ry magy, makanesa ny Betlehema ka fotory tsara ny amin'ilay zazakely. Koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hakanesako ankoho iako afaka eo anatrehany. Eny ry mpanjaka. Ka namangy any Maria ireo magy. Tonga izahay hamangy ilay mpamonjy ka indreto ny fanomezana tolotra azy volamena, zava-manitra ary miora. Notoron'Andriamanitra tanaty nofy izy ireo tsy hiverina any amin'ny Herôdy. Ary indro fananiraka i Herôdy. Fa toa mbola tsy hiverina ihany reo magy. Miaramila! Da navonoy zaza lahy rehetra latsaka ny roa taona ao Betlehema sy manodidina. Voray mpanjaka. Teo am-patoriany Josefa nisy anjelany seho tanaty nofy. Nandeha ireo indro mifoazy ianao ka eto zazakely sy ny reniny dia mantsiry any Egypta ary mitoerany ambaram-palazako aminao fa ireo dia efa nitady zazakely ho finoana. Ary lasa ireo ka nipetraka tany mandra-pahafatany Herôdy.
Andro sarasady tena sotoko andro nino ely mampietana ny fo feony anjely sy ny zazakely zao manako ako sy mamiratra toko oripino asadino fetitsika re teraka o betlehemy ilay mpanjakatsike tsikitsiky hirahira no asandatra mifalimy ody tsisy akanavaka tongany mesy lay mpanavotra izy no mamontsy atsika sy tantana feony anjely sy ny zazakely zao manako ako sy mamiratra toko oripino asakino fetitsika re teraka androany Ie, niasa moa zany be dia be fa hainao ihany dia tsy maintsy mba mandehandeha kely a. fa taiza ianao teo monsieur l'inspecteur Misy rapport zay tokony nataoko tamin'ny amin'ny R55 dia tsy maintsy mba nijery kely tsy izay mihitsy manko ny zavatra nyteneninao anaty hoe tamin'ny ianao nakaparkina fa hoe avy nijery ny vady aman-janako ao namonjy kilalao krismasy ie zay moa zany te tao amin'ny lalana ihany dia dia tsy maintsy inona mba zany le hidiran'izay amin'le R55 ka lalana ihany moa zany le izy dia tsy maintsy mba nandalo kely hainao eny e zao e mba hampatonga antsika haingakaingana monsieur l'inspecteur dia aleo ianao a mijanona eo akaikiko foana fa andray tsika ny mpiasa manaraka dia aleo a tonga dia androso ry zareo fa manjary lasa ela be mihitsy ntsika monsieur l'inspecteur ndao ary sika ne
Izay reto no mpanamory ny fianarana manidina amin'ity anio ity. Bienvenue dans le vol 261. On va vérifier le moteur. Le moteur. Hein? Ventilateur. Pneu. Kérosène. On va décoller. Tena sambany a vao nanao an'izany noely anaty avion zany a. Itovizany tsika sy ianao. Ianao. Marina zany, toy ihany tsika. Ny tokantrano zao any efa miandry, ny gisy efa ritra, ny akoho efa mendy. Dia rovinanjay zany vao ho tonga e. Dia tsy haiko aloha fa i kapiteny zao mahalala an'izay. Za koa ary tsy malala fa miandry ny tokantrano zany. Tena tokony asiana fety kely mihitsy aloha amin'ity fa tsy hay izay hitsangana an-dalana any. Tena reraka azy zany, ndao misehtsika tory. Tanjy amin'izay tsy eritsotsony kisoa eo a. Alevasa aloha ny pilotage automatique. Oe, faza daholo nareo, faza daholo nareo. Anjo ratsiny io aloha atsika io.
alohan'ny pilotage automatique raiso amin'ny volant awa. Mesdames et messieurs, veuillez attacher votre ceinture car nous sommes dans un orage. Atsofolan'ny tour de contrôle. Arrêtez, est-ce que vous me recevez? Ici vol 261, est-ce que vous me recevez? Nous sommes dans une orage, est-ce que vous me recevez? Tapalo de Veronation. Mayday, est-ce que vous me recevez? Tianao ohatrany tsy mamaly ty a. Veronation farany. Mayday, ici vol 261, est-ce que vous me recevez? Fanfiry zao Paul. Il est minuit. Soyez loin. Fanareo adaly e, mbola atao anaty orage tsika fa ampitanjema. Stomlo. Firy ny altitude atsika? 500 000 pieds. Akaro any e. Saorana ny tombo ry zalava tena afaka tamin'iny andro ratsy antsika. Tena mila vavaka kely izany e. Vavakatsika. Amen. Tena mila dimy izany le rony fa tena nomely fahafahana ao atsika iny. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Oh pilote, mba calme ihany moa e. Ka sara angamaika hamonjy krismasy any tanàna. Efa hainao ihany fa le krismasy efa miandry e. Fa hoety moramora ihany izany a. Efa hidina amin'ny pneu fa tandritandremo a. Tsika ary zany efa mihoatra be a, ka hoana ary fomba hanajana pneu? Marina moa, tokony mila miverina zany tsika fa lasa loatra le fandehanantsika. Very tsika lay. Efa mihoatra sika. Ndao raha verina dia atao atterrissage amin'izay. Tena nainga ratsy le voambe teo iny a. Efa so ihany kosa aloha tsika fa naroman'Andriamanitra. Marina zany. Ty aloha mba misy fanomezana kely omeko anao e. Saotra e. Tsisy fisaorana fa krismasy any any andro e. Ohatry mba mitandrema kely zoika amin'izany zavatra zany e, mba momeo fahalalam-pomba. Efa hoe krismasy ny androko mbola miady ihany. Zafady
Zawady fa andao ary alifaly tsika. Ndao ary. I want more money, cars and house. My God, please bless me. Merry Christmas, Happy New Year. 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 Hey. Tuna celebrate. Tuna celebrate. Tuna celebrate. I'm gonna make money. I'm gonna be rich. I'm gonna be a boss. I'm gonna make dollars. Hey. Unaoniroga na kunipiga mani. Eny ary tompoko nisaotra betsaka anao monsieur inspecteur asa niaraka tamiko a nitsidika ny aéroport chape miapaibe fa zao tsika satria efa nisy avion anankitelo ny décolle teo mbola maromaro ihany koa ny mila i-décolle amin'izao fotoana izao dia zao ara ny inspecteur asa mba hamarana atsika an'izao a visitetsika zao a ndeha hojerentsika zany a andeha anontanytsika an'ireo passager hoe manahoana ny fahafahapony a manoloana an'izao a asa izay vitain'ny seranam-piaramanidina chape miampaibe izao. Hatreto aloha zany dia mahafinaritra nyseho ary hitako fa tena miasa soamantsara nareo ary toa ara-dalàna daholo ny zavatra ataonareo koa andao atsika tonga dia hiroso amin'ny toy an'seho saotra antsika rehetra. Tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina aéroport Chapemy reto vorokely reto izay andeha aneho ny talentany any ampitan-dranomasina. Ny fampiarahaba, ny famihana, ny fampirarisoa tena hoe faly. Feno fifaliana tsy misy ohatr'izany satria tanteraka nofinofiny. Faly torak'izay ihany koa ireo zokona nanatitra azy ireo. Faly ery ny fo ny aranaka sary ho fahatsiarovana. Tapitapitra izay dia indreny ny zoky hafa tonga hirarisoa sy hamela hafatra ho azy ireo. Izay hafatra entin'izy ireo mamakivaky ny diany sy iainany ary hozarainany amin'izay toerana nanirahana azy. Enoy ane e? Dia valy tokoa izy dia misaotra ny tompo noho ny aminareo. Dia mirary soa be ho anareo izay aefa be any an-tany lavitra any. Dia ny tompony omba anareo dia izay mahatsiaro an'izay ambavaka foana. Dia iaino dia zarazarao any amin'izay alehanareo rehetrarehetra any ito hafatra izay ampitany eo anareo. Tonga ilay mpanjaka Jesosy no anarany, tsy tonga anjakazaka fa hamonjy ireo zanany. Tonga Jesosy nateraka androany, ny fitiavany antsika no anton'izany. Tonga Jesosy ilay mpiandry tsara, nanangona ny ondry iverinao ambany. Tonga Jesosy nahavoky ny nono, nampahiratra ny jamba, nampiteny ny mony. Tonga Jesosy namonjy ny very, ka fahafahana no indromeny.
Ny fahafahana avy amin'ny fanomezan-dehibe manova ny fiainana mahatonga antsika ho rehareha. Fa izy no fanavotana, fanafahana amin'ny ota, nitondra fanantenana ho antsika mpanota. Ka amin'izao Noely izao dia tsy kilalao na fanomezana no zava-dehibe, fa Jesosy no hazavana izay mitarika ny seha. Ankalazao ny fitiavany izay tsy mety ritra, fa fiainam-pahafahana no natolony antsika. Ho Noely mpamonjena, sa mahay anetry tena. Ho Noely mpifaliana, aravoana fitsikina. Ho Noely mpitiavana, ahaizana mihavana. Ho Noely mahafinaritra, santatry ny any an-danitra. Ho Noely mpahafahana, azo mpiadanana. Jesosy no anarany, Krismasy fahafahana. Dia nifanao veloma teo izy ireo ary nifandao. Dia izay raka izy ny afatra ny firarin-tsoa dia Jesosy ane omba an'izay ho voninahitran'Andriamanitra ane dia mirary soa amin'ny diansehan'ny lavitra any. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are now ready for taking off and we'll be taxiing shortly. Please fasten your seatbelts and return on your seats. We wish you all a Merry Christmas and welcome on board. Tafiditra atao anaty fiaramanidina ary izy ireo dia anainga amin'izay. Rehefa teny ambony fiaramanidina teny dia indreny nisy dadabe Noely sy bebe Noely, atsotsika hoe Père Noël sy Mère Noël, nizara fanomezana ho an'ny mpandeha ho fizarana fifaliana noho ny andron'ny Krismasy. Samy nahazo ny anjarany avokoa ny olona rehetra tao anatin'ny fiaramanidina. Afaka ora maromaro dia tonga soma tsara tamin'ny toerana nokasainy alay izy ireo. Faly aoka izany izy ireo ary feno fankasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Krismasy indrindra no fotoana anehoan'izy ireo ny talentany ho fanomezan'Andriamanitra an'Andriamanitra, ho fanehoana fifaliana ary fizarana ny afatry ny tononkira hoe Jesosy Kristy ilay mpanjaka nanetry teny, anafaka sy amonjy ny olona ary hitondra fiainam-baovao. Arao finaritra ary e!
androany fifalinany androany Christmas soasoanao fifalinany androany fifalinany androany fifalinany androany Christmas soasoanao fifalinany androany fifalinany androany fifalinany androany Christmas soasoanao fifalinany androany fifalinany androany fifalinany androany Christmas soasoanao Jesus vamos ter Christmas vai se manar Christmas e aí não vamos Christmas na tudo nacional Jesus vamos ter Christmas vai se manar Christmas e aí não vamos Christmas na tudo nacional Eny ary Andriamatoly inspecteur tapitra ny inspection atsika hitanao manontolo zay ny seranam-piaramanidina chape miapahipe. Ie, rehefa nataoko izany dinika dia nafinaritra aloha ny seho ary betsaka ny zavatra ny potentiel ananan'ny aéroport Chapemy fa mialohan'izany aloha dia aloha izany mba hiresaka amin'ny lehibe an'se azafady. Mangataka ny recommandant ary hiakatra tsehatra ary mangataka ny mpiasa rehetra mba handrozy tsirairay avy azafady. Tonga dia mandrozy makatsarina. Dia misaotra anareo izany no amin'ny fitariana an'ity aéroport aty fa navita lehibe nareo tamin'ny asa rehetra ary mirindra avokoa ny personnel anareo ka isaorana lehibe indrindra nareo. Manaraka izany dia angatahantsika ny filohan'ny kape mba handroso aty aloha aty koa. Zao miteny sary efa vita velo zao angakangana aizana miteny ino lava dia afaka mandroso aloha izy. Eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha mbola afaka nanatanteraka izao herinandro sambatra tamin'ity taona 2024 ity zay teo ambany fitarihany sampanapana zavastilo
eto amin'ny chapelle militaire eto ampaibe. Misaotra an'Andriamanitra isika satria izy no nandahatra sy nahatanteraka izany na nikasa azy isika ka dia atolorana azy ny dera sy ny azarin'ny voninahitra. Isaorana ihany koa irehetra izay nandray anjara na tamin'ny fotoam-pivavahana teo indrindra fa niseho izay nataony reto zanatsika. Hita fa niezaka izy ireo na teo aza ny tsy fahatomombanana maromaro ka dia ialana tsiny indrindra. Tolorana fisaorana ny mpitandrina izay nitarika ny fotoana teto sy nitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany. Dia isaorana indrindra ihany koa isika kristianina ray manontolo, ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana, ny fikambanana sy ny sampanasa rehetra izay tonga niara-ny ombavaka ary nanotrona ny reto zanatsika izay tamin'ny seho izay nataon'izy ireo androany. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana amaly soa antsika rehetra, dia mirary noely sambatra ho antsika rehetra ho amin'ity taona ity, ary dia mirary antsika ho tratran'ny taom-baovao 2024. Misaotra tompoko. Dia alohan'ny anaovany reto zanatsika reto ny hira fanaovam-beloma dia mangataka ny mpitandrina hitondra ny tsodrano. Ya, amarana an'izao fotoana izao tsika ry havana, misaotra ny sampatia nahatanteraka ny andraikitra ny anjarany tamin'ity anio ity. Ny rapitso dia ny sampanasa fitoriana filazantsara dia miditra amin'ny enina ihany, fa mialohan'izay ny fotoana mpifoazana izay misy asa sy fampahirezana koa manasa antsika hanatrika an'izany fotoana izany. Izany hoe manomboka amin'ny 4 zany dia mifarana tahakitahaka ny ora ohatran'izao zany. Mialohan'ny hanomezana ny tsodrano dia hitsangana isika rehetra hanao ny hira fa 430 sy 700. Sambatra ny sofiko fanandreny teny, tenin'ny Jesosy, tenin'ny mpamonjeny. Sambatra ny sofiko fanandreny teny. Falinary ny tsodrano izay atolotry ny tompo atsika ka ho tanteraka amintsika ny izany. Fiadanana ho an'ny rahalahy rehetra ary ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana anie ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Koa hitahanareo anie ny Tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie ny Tompo ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie ny Tompo ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Mipetraka isika mivavaha mangina. Misaotra anao zahay ry Tompo Andriamanitra rainay fa nampianarinao izahay mba ho salama ara-pinoana, mendrika ara-pitondran-tena, afaka amin'ny fatotra samihafa resy lahatra amin'ny teninao, tsara lainy tahaka eo amin'ny fiarahamonina misy anay. An'Andriamanitra ry ary ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.